miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry havana nahatratra izao fotoan lehibe dia ny Pasika. Andro lehibe loatra fety faratampony ho antsika mpino kristianina ary fiobina sy fisaorana an'Andriamanitra noho ny famonjeny izao tontolo izao sy noho ny fandresena iarantsika mpino kristianina miombona amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy. Ary dia manona mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana ho an'ny olona rehetra. Araka izany ny famonjen'Andriamanitra sy ny fandreseny no iompana-ny hafatra ho antsika. Alohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka isika. Misaotra sy midera mankalaza ary manome voninahitra anao zay Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka no ny aminy izao fotoana izao, no ny amin'ny tombonandro pahavelomana izay mbola sitrahanay tompo no ny fahasoavanao zay mato izao anay. Ka dia misaotra indrindra ry tompo ny amin'ny famindram-po sy ny amin'ny famelan-keloka ary misaotra ihany koa no ny amin'ny nanomezanao ny fanahinao masina hitarika anay eto aza rehetra ho tanteranany dia mba ho fanomezam-boninahitra anao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana iarantsika mahalala fa nitady mandrakariva ny fomba haingana sy mahomby amin'nonan'i Jesosy Kristy ny fariseo sy ny mpanoradalana ary ny lohan'ny mpisorona. Ary dia tsy nitsahatra nitarika ny vahoaka hanaraka azy ireo. Ary dia maty tokoa moa Jesosy Kristy fa tsy milaza izany sanatry fa nandresy ireo manam-pahefana teo amin'ny fiangonana sy ny fifavahana ary ny fiarahamonina jiosy ireo. Tsia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zanak'ilay tokan'Andriamanitra ve ry havana, fahatanteran'ny plany mpanavotana nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izay efa nosainy ary nokasainy efatra amin'ny andron'ny Adama sy Eva. Ny hevitra tokoa ny fariseo sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalana fa rehefa maty ny tompo dia vita eo ny aminy. Tsy fantatra izy ireo fa Andriamanitra ihany no tompony ny hery sy ny fahefana. Andriamanitra no tompony teny farany. Eny na dia manoloana ny fahafatesana azy. Ry hava malala ho amin'ny tompo. Tsy mifarana amin'ny fahafatesana ihany koa ny fiainany zanak'olombelona fa na inona mety ho karazana fivavahana, karazana filôzofia, karazana ideolojia no fironiny sain'ny zanak'olombelona hitondrana ny fiainany na andaminana na ihany koa hoe amlina ny fiainan'ny fiarahamonina, fiainan'ny firenena. Tsy mifarana amin'ny fahafatesana ny fiainan'ny zanak'olombelona ry havana. Aorian'ny fahafatesana dia mitsangana amin'ny maty ny olona. Ka ho indrindra ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny fiangonana tany Korinto. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20 eo amin'ny 2:12 ka vakitsika izany hatramin'ny 7:7 zao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy ny fitsanganan'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ho amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa zay fanodimandry eo amin'ny Kristy. Ary miandro moa zany tsika ry havana ny fitsarana. Ny olombelona tsirairay miandro ny fitsarana azy araka ny fanekempinoana kristianina ihany koa izay aintsika tsy anjery. Aorian'ny fiverenan'i Jesosy Kristy tsara ny vela sy ny maty dia isaraka ny fiainan'ny zanak'olombelona dia etsy andaniny ny fiainan'ny mpino sy ary ny tsy ankilany ny fiainan'ny tsy mpino. Ka ny mpino zay efa nibebaka marina tokoa efa niala tamin'ny fanao ratsy rehetra, eny olona zay efa nandray ny famonjena nataon'ny tompo Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia ambara hoe ny tsara fanahy ary ny tsy mpino kosa na ny olona manamafy ny fony
maniratsira tsy mba mety manaiky any Jesosy mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia ambara ny baiboly hoe olona ratsy fanahy tsy mba nanaiky hibebaka. Manomboka eo ariavana dia tsy afaka hiara-dalana intsony ny mpino zay efa nandiny tena sy efa nampahafantariny soratra masina fa mila mibebaka satria nandova ota tamin'ny Adama sy Eva ary noho izany dia tsy mahavontsy tena fa mila mpamonjy ary tokana ny mpamonjy dia Jesosy Kristy irery ihany. Ary rehefa iverina any amin'ny raony lanitra ny tompo Jesosy hitsara ny velona sy ny maty, hanavaka ny vary amin'ny tsiparifary. Ary amin'izay fotoan'izay dia hisaraka tanteraka ny toerana isy ny olombovonjy izay averina indray fa ireo zay efa nanaiky any Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy sy ny toerana isy ireo olona zay tsy mba nandray any Jesosy Kristy ho tompo sy Mesia mpamonjy azy. Ary ny mpanaraka ny fivavahana jiosy aza moa mandraka ankehitriny dia mbola miandry Mesia. Efa 2 taona mahery no efa tonga teto an-tany nefa ny Mesia dia Kristy tompo. Araka ny voalazan'ny baiboly hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ry havana, ny olona tsy mba nanaiky anelitry tena fa niavinavina mandrakariva raha nambara taminy fa Jesosy irery ihany no hany tompo, izy irery ihany no hany mpamonjy fa tsy misy hafa. Ny olona zay nievitra sy mihevitra fa asa ny vola be nangoniny nahazony tamin'ny fisasarana moa izany, nahazony tamin'ny halatra. Eny ny olona mihevitra mandrakariva fa ny vola sy ny arena dia azo ianteherana, ny fananana trano asa misa maro manerana ny tanin-drazany. Eny mety misy maro koa zany ivelan'ny tanin-drazany. Ny olona miantehitra amin'ny fahaizany amin'ny toerana be voninahitra mety misy azy, miantehitra amin'ny fahefana eo am-pelantanany, amin'ny tanjaka ny heriny ka maniratsira an'Andriamanitra, manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Eny mihevy fitena ho zavatra. Ny olona toy izany ry havana tsy afaka handova ny lanitra, eny mihidy ho azy ny fiainan-danitra, ny fiainana mandrakizay, fa mivoa kosa ny varavaran'ny lanitra ho an'ny olona nanaiky anelitry tena teo ambany tana maherin'Andriamanitra. Dia lay iza, lay Andriamanitra ny baiboly, lay Andriamanitra mahery, lay rainy mandrakizay, lay andrininy fiadanana, lay tompo ny tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka, mivoa ho an'ny olona mino fa efa nitsangana marina tamin'ny maty Kristy, mivoa midanadana ho azy ninona ny lanitra ho an'ny olona nanolotra ny fiainany ho tapahan'ny tompo Jesosy Kristy. Fa ho an'ny ratsy fanahy kosa faly miaina ao anaty fakofako-pahotana, finaritra manompo andriamanikafa, manompo vola sy arena, manompo any mamona tsy marina, mahita fahafinaretana noho ny inona noho ny filan'ny nofo, dia olona mamarina ny tenany any amin'ny helo mirehitra hafa araka ny fanambarana nataony Jesosy Kristy. Hitantsika izany eo amin'ny filazantsara nosoratany Jaona 5. Eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20 dia misy zao teny zao vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Aza gaga am'izany fa avy ny andro, Jesosy Kristy no miteny, aza gaga am'izany fa avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy. Zay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahameloana. Ry havana, ny baiboly irery ihany no mirakitra ny tenin'Andriamanitra, zay teny velona sy mahery, aina ho an'ny mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ary Jesosy Kristy ihany moa ry havana no efa nanambara fa ny lanitra sy ny tany aza angeo izy dia ho leviny, fa ny tenin'Andriamanitra ozy ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe maharitra mandrakizay. Ary ao anatin'ity baiboly zay mirakitra ny teny soratra masina ity ihany no hanovozantsika inona fahalalana feno
marina tanteraka mahakasika ny zavatra rehetra ko noho izany dia dinio ry havana ny marina fantaro ny marina ampiaro ny marina ary aoka isika hiambina ho mailo atrandry azo toandinika tsara ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina mielipatrana eran-tany mantsy ny inona ozy ianao mpitarika zay tsy izy ny fampianarana ataony mampivily mampiala ny olona amin'inona amin'ny fahamarinan'ny soratra masina indrindraindrindra amin'izao andro farany izao ary ny tsy fahafantarantsika ny soratra masina manosika antsika aninona hinohino foana hanaonao foana araka ny faminaniny Hosea-paminany ao amin'ny toko faefatra eo amin'ny andininy fahenina ny soratany amin'ny anaran'ny tompo mivaky hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisin'ny fahalalana ry havana hoy ny salamo fa 1:100 eo amin'ny andininy 2:1 manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho avy aiza ny famonjena ny famonjena avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany avy amin'ny Jehova ry havana teny Hebreo maro samihafa no ampiasain'ny testamenta taloha hoentina milaza ny anaran'io Jehova io Yahvé zany hoe lay izy ohatra hitantsika amin'ny Genesis toko 2 eo amin'ny andininy 4 na ihany koa amin'ny bokin'ny Exodus ao toko 3 ao sy ny maro hafa na ihany koa Elohim lay mpamorona lay mahay ny zavatra rehetra manana ny fahalalana rehetra lay tokana sy masina indrindra mbola hitantsika ihany koa zany ohatra amin'ny Genesis toko 1 eo amin'ny andininy 1 El Shaddai Andriamanitra mahagaga tsy refesi-mandidy zany hoe souverain lay nahary lay mampitombo lay mita Jehova Jireh lay mpanome mpamatsy Jehova Rafa ilay mpanasitrana manasitrana ara-batana ara-tsaina ara-panahy Jehova Nisi lay mandresy ny fahavalo na hoe Jehova moa izy Adonai lay tompo sy mpanjaka mahagaga ary hita teo amin'ny Jesosy Kristy daholo ry havana ireo toetra mahandriamanitra n'Andriamanitra izay nitansaintsika teo ireo fony tety an-tany Jesosy Kristy hita ny mpiarabelona taminy fa olona mitafinofa mandra faran'izay niavaka feno hery sy fahefana ny fampianarany ny toroteniny fa tsy mba tahaka ny an'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ary dia talanjona ny olona ny vahoaka marobe zay nanaraka azy ary fahalako zany ny olona ry havana raha nahita ireo fahagagana maro nataony tadidinao avy fahagagana voalohany novany odivainy rano na nasitrana olona marobe izy ny jamba ny mona ny marenina ny vony paralysisa eny hatramin'ny fananganana ny olona tamin'ny maty aza moa tadidinao Lazarosy efa nalevina efatrandro efa nalevina efatralina tao ampasana no natsangany Jesosy Kristy novokisany hanina ny olona marobe tsy omby 5,000 tsy omby 4,000 tamin'ny alalan'inona fotsiny no azan-drano roange sy mofo 5 ary mbola nisy ambony aza tany anaty sobika maro ry havana nandao ny lapan'ny rainy Jesosy zanak'Andriamanitra hamonjy ny olona rehetra ambonin'ny tany ary raha misy olona maniry fiovana iova amin'ny tsara zany fiovam-piainana ho amin'ny tsara trany dia afaka manatona malalaka ny tompo Jesosy izy ary miaraka amin'izay lay Jesosy Kristy ny teny hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra ozy izay miasa fatratra sy mavesa-trentana fa izao hanome anareo fitsaharana Jesosy ireriany ny manome fitsaharana fiadanana fahatonina filaminan-tsaina ary samy milaza izany ny olombelona rehetra afaka mizara ny olombelona rehetra zay efa nisitraka an'izany moa ary afaka mizara fiainana be deaibe ihany koa izy araka ny nambarany eo amin'ny filazantsara ny soratsany Jaona toko 10 eo amin'ny andininy 10 tapany 2 eny ry havana fanavotana ny olona amin'ny lafim-piainana manontolo natongavany
fanafana ny olona rehetra izay mijaly izay voafatotry Lucifera Satana Belzeboba sy ny firongony hanika tsy mba manam-pifaliana tsy mba manam-piadanana fa ory sy malahelo mandrakariva tonga ny tompo hanafaka raha ny zanaka no hanafaka anareo iny voalaza amin'ny filazantsara ny soratany Jaona toko fahavalo andininy fahinina amby folo dia ho afaka tokoa ianareo tonga izy hanafaka amin'ny fitaka amin'ny lainga afafin'ny Satana sy ny firongony zay maninona moa misintona ny olona hizotra mankany amin'ny helo mirehitra afo ry havana nalefan'Andriamanitra ny zanany hamonjy antsika ary famonjena feno no tanterahany mahasana ho isika ny lafim-piainana manontolo vatana saina fanahy ary mafisina fa na manan-karena na mahantra ny olona na bado zany hoe tsy nahita fianarana na nivoaka avy tamin'ireny université farany raitra reny grandes écoles fantadaza eran-tany ireny na mainty na fotsy fiodirana na mpanao politika na milaza azy fa tsy manao politika na filoham-pirenena amperinasa na filoham-pirenena efa tsy etiantsony fanodimandry na iza dia mila miantoraka eo am-potony azy fijaliany Jesosy Kristy mila manatona azy ary manaiky ho dioviny rany eny mila mitondra ny mariky ny rany Kristy lay nalatsany indray mandeha monja teo amin'ny azy fijaliana tao Calvary raha maniry iaina ao anaty fahasambarana maharitra mandrakizay ary Jesosy Kristy dia tsy mba manilika izy tsy mba manavaka izy eny fa na dia somary latsa-danja aza no fieverana ny vehivavy teo anivon'ny fiarahamonina jiosy Jesosy Kristy kosa dia tena nanaja ary nanome lanja ny vehivavy hitatsika zany am'ireo filazantsara mitantara ny fitsanganany fa tsy ny mpianatra ry havana fa vehivavy no nisehony voalohany taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty ohatra asika vakina hitatsika ao amin'ny Jaona toko faharoapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo zao ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo fa ohatra fotsiny ty dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe satria ny rano Jesosy Kristy nankany mpianatra efa nahita ny tompo aho sady zany teny zany no nilazainy taminy amen na dia amen zany ry havana ary amafisina trany fa ny rany Kristy io ny karazana laissez-passer karazana passeport idirantsika ao an-danitra idiran'ny olona nandray ny famonjena no tanterahany tompo ary amin'ny voambolana Hebreo dia misy teny maro hoentina milaza ny famonjena pada zay midika hoe mividina manavitra andevo lay ambara amin'ny teny frantsay zany hoe racheter ary fantatsika fa nisy vanim-potoana moa nanjakan'ny fivarotana sy ny fividianana andevo fa efa foana izany tamin'ny taona 1970 datin'ny abolition de l'esclavage ary ny atao hoe kristianina na olombovonjy dia olona efa novidiny Jesosy Kristy tamin'ny rany racheté par le sang de Jésus ny teny frantsay ny boky ny Exodus ny avana dia mitantara ny nanandevozan'ny Farao sy ny Egyptianina ny vahoaka Israelita sy nanavotany Jehovandriamanitra ny vahoakany tamin'ny fiainam-panandevozana tamin'ny fijaliana sy ny fampahoriana nampiarin'ny Farao sy ny Egyptianina tamin'ny ireo vahoaka ny fidin'Andriamanitra ireo nandritra ny 300 taona ary ny fanavotana ataon'Andriamanitra ny ava-malala dia maimaim-poana tsy misy takalony tsy misy resa-bola miditra ao anatin'izany fanafahana ataon'Andriamanitra izany ary ny fotoana nanavotan'Andriamanitra ny vahoaka ny zanak'Israely no ambara hoe ao amin'ny testamenta taloha zany Paskan Jehova alim-panavotana alim-panafahana ary tamin'izany dia inona no nasain'Andriamanitra natao natetea tamin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana roa ny ranondry ka rehefa andalo ary nandalo Jehova handringana ny lamatoa dia tsy maty ireo nahitana zany izay ranondry teo amin'ny tolam-baravarana ireo zany hoe
ny olona rehetra nanaraka ny toromarika ny tondrozotra ny men'Andriamanitra dia avotra avokoa. Ary ny famindram-pon'Andriamanitra ny manosika azy hanavitra ny vahoakany nge, ary fanavotana averintsika tsy miandry takalony maimaim-pona, ary izany dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra ireriana satria Andriamanitra fitiavana izy. Ary ny teny Hebreo maro samihafa moa no milaza misy ihany koa manambara ny hoe io fanavotana io ry havana, io famonjena fanafahana io toy ny hoe inona yasa, zay midika hoe mamonjy amin'ny aretina, amin'ny loza, amin'ny ady, amin'ny fanandevozana, amin'ny fahafatesana. Ary io teny io dia azo dika ihany koa hoe mahazo fahasitranana, mahita fahasambarana, mahazo fandresena, mandresy lasa olonafaka. Fa misy koa mato teny Hebreo hoe mosia, na nomeny teny hoe osiana, zay nadika hoe ozana, osana, manavitra zany, mamonjy. Ary mbola misy koa moa lay teny hoe yesha, zay azo dika koa hoe fanafana, fandresena, fahatsarana, fahasambarana, fahavokarana, na koa hoe fiadanana, amin'ny teny frantsay zany. Ary mbola ny teny Hebreo hoe shalom, fiadanana no nanome ny teny malagasy hoe salama, finaritra. Ry havana, ny famonjena raisitsika avy amin'Andriamanitra dia feno mahasana ny lafiny rehetra ho isika. Ary raha voaharo ohatra amin'ny loza amin'ny antambo ianao amin'ity pandémie ity, marina tokoa fa misy ny consigne be deaibe arahanao fa fantaro ry hava-malala fa ny herin'Andriamanitra, ny fitiavany, ny famindram-pony no ny asa tao anatin'izany fiarovana anao izany. Ary mety mampiasa olona Andriamanitra, mampiasa mpitsabo izy, mampiasa fanafody sy ny sisa, na mety na mety tsy misy an'izany rehetra zany ihany koa. Tadidinao angamba ohatra, nampiasain'Andriamanitra i Kirosy, mpanjakan'ny Persia tamin'ny fotoanandro, aninona moa? Hanafaka ampiverina ny vahoaka Israelita babo tany Babilôna. Kanefa azadinoina fa tsy ny herin'ny tafika persianina no niteraka ny fahombiazana, fa ny herin'Andriamanitra. Ny tanan'i Jehova zay tsy foy fa mahavonjy, izay afaka manavitra amin'ny tanany fahavalo. Ary rehefa nampidin'Andriamanitra teto an-tany ry havana zany, dia ahoana ny fanambarany anjely tamin'ireo mpiandro indro ny tany naniondro ny tany an-tsaha tamin'ny alina, indro izy izao milaza aminareo teny soa mahafaly, zay fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Ry havana, manantena izahay fa ny afatry ny Tompo no ny nahatrarantsika ny Paska isika kristianina, zay fitohizan'ny Paska jiosy atao anatin'izao vanim-potoana mahamarana tantaran'izao tontolo izao. Eny, ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay mampirongatra indray ny Covid-19, mino izahay fa ny afatry ny Tompo kosa dia hampitombo hatrany ny finoantsika ny Jeso, lay miteny mandrakariva amin'ny olony sy amin'ny ondrony hoe aza matahotra izao ihany ity. Ary koa indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapera zao tontolo zao. Ary mba ho anisan'ireo kristianina sa hijoro vavolombelona ny isika ka hiteny tahaka ny Maria Magdalene ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko faha-20 eo amin'ny 9:20 hoe efa nahita ny Tompo aho. Ry havana, ho amintsika tsirairay ny finoana fa efa voavony Kristy Paska ho antsika, ary efa nitsangana izy, eny manotra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jeso Kristy. Ho azy irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, mankasitraka anao izahay izay tsy mitsahatra miteny aminay ry Tompo, ary dia mankasitraka indrindra satria matombola velona tra-pamonjena dia mbola misy raha ilanao anay. Dia ny anjara tsara azahoanay mijoro vavolombelona, azahoanay manambara fa velona ny mpanavitra anay, azahoanay ihany koa ry Tompo misitraka ny fanahy masina moa zay fa nomenao 2 arivo taona lasa mahery izany,
ary dia andeha tokoa azahoanay mandeha mamoto filazantsara ity nosy malalana ity eny atrany amin'ny farany tany aza fa izany no efa nambaranao ry Jesosy Kristy raha naniraka ny mpianatra faizay ianao dia atolotra ianao ny dera sy mivoninahitra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay amen ry havana dia tapitra indray ny fandarantsika koa dia manao velomana hotahin'ny tompo ary afaka herinandro indray raha mbola tsy miverina iny am'raha ny lanitra ny tompontsika veloma indrindra tompoko